Ampitiavana ndray topo klasy togo avy tsy diako ny tokatrano am'izao takariva ny talata fa enina amby roapolo ny volana me izao. Ampanajana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farandreo andindimbaovao izay ho voaraintsika tamin'ity androany ity. Misongadina aloha hatreto ny raharaha mafana eny anivon'ny anteny meram-pirenena eny ka raha ny tatitra izay voaray farany amin'izao ora farany izao dia mandeha ny fividianana momba ny fanonganana ny filoham-pirenena na ny requête au fin d'échéance du président de la République. Mbola iverenatsika eo amin'ny mahakasika azy satria mbola ny toerana raha teo ny namana Marc Antoine sy namana Tsira Kotoarso ka raha vao misy ny vaovao izay tokony ho fantatritsika izay voaray avy any an-toerana dia alefa mivantana amintsika eto ihany. Iverenatsika kosa ny tantara izay niseho tany amin'ny anteny meram-pirenena tamin'ity maraina ity araka ny efa nambara taminao teo dia nafana ny raharaha teny an-toerana napiditra fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena ny solombavambahoaka tao reny ny fanangonantsony no tanterahan'izy ireo. Ny zava-misy teny an-toerana ary no entin'ny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarso amintsika ao anatin'ity sary ity. Solombavambahoaka 10 avy amina vondrona parlementaire samihafa no miray hevitra napiditra ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana io maraina io no nampahafantariny bromaritry ny anteny meram-pirenena ny fisian'ny fangatahana fanonganana ny filohan'ny République. En accusation à fin de déchéance ny filohan'ny République de Madagascar zay voaray ny bromaritry ny anteny meram-pirenena araky ny laharana 370 AN bar CAB tamin'ny zoma faha 20 ny volana May 2024 tamin'ny 4 latsaka faha 10 minitra tolakandro. Io requête io dia misy sonian'ny solombavambahoaka misa 10 amzato avy amina vondrona parlementaire rehetra ato anatin'ny anteny meram-pirenena. Tao riny ny fanambarana ofisialy ny fisian'ny fangatahana fanonganana dia nanapa-kevitra ny bromaritry ny anteny meram-pirenena fa ato ny fivorian'ny anteny meram-pirenena. Ka manoloana zany zavatra zany dia miato aloha ny fivoriantsika zao fa ivory ny bureau maharitra zao dia zao rehefa mivoaka avy azy dia ivory ny bureau maharitra aorin'izay dia mety hisy ny conférence de président ka dia miangavy tsika rehetra mba samy andry ny vaovao miainga avy amin'ny zany fivoriana zany miato atseo aloha ny fivoriantsika. Manoloa ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena io niova ny fandaharam-potoanan'ny anteny meram-pirenena. Raha ny fandiniana ny tolo-dalàna mikasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa no tao anatin'ny fandaharam-potoana tamin'ny 10 ora na hembotra amin'ny fotoana manaraka izany.